Miantso an'ilay super-héros malagasy mba hidindrato miaraka aminay le super-héros iza le super-héros asy makaty mamora super-héros zay Koa malagasy aza manaiky sotsika manipuler ny olona amin'ny alalan'ny hoe za tia tanindrazana, za kristiana, za mpiandry, za dekôlina sisa fa fitiava-tanindrazana le hita foana. Iza le olona namitaka ny tolona tompo dia nanana vinany nanana ny foto-kevitra ny joroany ary fanivana rafitra ny tady aminay fa tsy fanivana olombelona fotsiny teto. Andry Rajoelina dia nanao tsilety ary nampitondra fangirifirina ho an'ny vahoaka malagasy nandritra ny taonany maro. Amin'izao fotoana izao dia miveriny izany tantara izany, miveriny izany sary izany satria fanavaozana le misy. Dia fantaniana hoe tokony hanohana le fanavaozana amin'izao ve sa tokony hanohatra? Raha nohana ve zay tsy mitovy amin'ny nanohana ny Andry Rajoelina ihany. Donc nanohatra ny Andry Rajoelina zay dia manohatra ny zavatra atao fitondram-panjakana amin'izao. Fanomboany fotsiny androany zany hoe fanomboany tia hetsika fanovana rafitra fandravana ny institution zay tsy namba olany malagasy nandritrany ny ambinifolo taona nandritrany nitondrany Andry Rajoelina sy ny firongony teto amin'ny firenena. Da fomba ahoana moa anekena hoe totika tanteraka ny firenena Madagasikara manana tany midadasika, Madagasikara manana volamena, manana safira, manana bois de rose, manana pétrole, manana arena hatrany an-dranomasina azy. Mandraky ty androany mandoalika, mandraky ty androany manipuleny olom-bitsy ny are-pirenena zay tokony ho sitrahany roa amby telopolo tapitrisany vahoaka malagasy. Zavatra misy 4 000 milliards no nanjavona nandritrany fitondrana teo aloha mandrapahatonga ny farany taona 2024 teo. Plus volamena 3 tonnes mahery 4 milliards zany. Fanampin'izay fanoboana ty androany fa mbola itoty mandrapatonga kapitso tina kapitso mbola ito ihany koa miankina amin'ny fahafahafonay hoe ny valy be fitakinay sa tsy. Dia noho izany miantso ny rehetrarehetra zay miantso anareo tanora mpianatra fikambanana mpanao politika zay mahatsapa fa fitaka nefa nitolona tamin'ny fondation marina fa nitolona tamin'ny fondation dia tiana tanora irery, tiana mpanao politika ary tiana mpianatra, tiana mikapisaka indrindra fa ho an'ny vahoaka malagasy tonga saina rehetra hitambarany dikan'izany vahoaka malagasy nametraka ny teo dia mbola manajo vahoaka malagasy amin'izao tahaka ny zavatra tena takilo dia enina manao antsoavo ny rehetrarehetra andao hiakatra kianditsika dia miresgedesy tsika ny any amin'ny faritra manainga ny any amin'ny faritra rehetrarehetra indrindra ny genizety sy zany grek sy zay tolona tamin'ny hetsika tamin'ny 9 septambra lasa teo mitaky be dia be ny mitaky décentralisation. Raha manohana anay anareo amin'ity fanivana ty rafitra ty fandravana nireo institution rehetra reo mandany volam-bahoaka fotsiny. Carburant na deputé anankiray agnany 20 millions d'ariary par mois. Raha vao io dia io volan'ireo institution reo alefasiny any amin'ny faritra, nomeziny any amin'ny faritra rehetrarehetra isitsaka fa tsy hoe atao inona monopolisena fotsiny nomena ambombava ny any amin'ny faritra dia ny manao ampimamba ny are-pirenena sy ohatran'izay madio ihany. Eto za dia manentana an'ireo vahoaka indrindra ny tanora any amin'ny faritra mitaky angataka ny fitakiana ny amin'ny sasany mitaky état fédéral, sasany mitaky
ataontsika hoe décentralisation effectif dia hoy zahay hoe fotoana zao tsy hoe tenenina mbava le izy